Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ifaliana no era-banantsika hatrarity sabotsy fa 4 amby roapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny lioka toko 710, lioka toko 710, andiny fa 112 ka hatramin'ny fa 810 aminaran'i Jesosy. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galily. Ary niditra tamin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka-folahy nifanina taminy izay nijanona telo lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: "Ry Jesosy Tompo, mamondrafo aminay." Ary raha hitanareo dia hoy Jesosy taminy: "Mandehana misy io ampisorona." Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankohoka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: "Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? Fa iza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va?" Ary hoy Jesosy taminy: "Mitsangana mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen." Ravina ny andininy fa 10 no entina mampaheranao amin'izao faran'ny herinandro izao. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankohoka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny. Revako tantara izay any Lioka ihany moa ity eto am-pelantanantsika ity. Lioka moa dia manana loharano manokana izay azy tsy nizarany tamin'ny, tsy niombonany tamin'ny perikôpa hafa na tamin'ny filazantsara hafa, fa azy irery manomboka any amin'ny ampahany amin'ny toko 710 mipaka hatraty amin'ny toko 720. Lavalava ihany ireo tantara izay any Lioka ireo ny tantaran'ny Zakaeosy, tantaran'ilay zanak'Adala, fanoharana an'ilay mpitondra tena herinangataka, fanoharana amin'ny fariseho sy ny mpamoretra. Misy dia tantara any Lioka irery tsy niombonany tamin'ny Matio sy Marka, dia misy tantara iraisan'izy ireo, fa misy tantara betsaka any Lioka irery. Mampamentra mpanontany hoe taiza moa no nahazahoan'ny Lioka an'ireo tantara ireo? Dia mazava ho azy, Paoly moa zany no tao ambadiky ny filazantsaraky ny Lioka. Lioka dia jentilisa, Lioka tsy jiosy akory, Lioka tsy apôstôly, Lioka tsy mpianatry Jesosy, fa i Paoly no niara-dalana tamin'ny Lioka. Ary dia marina loatra i Paoly tsy nahafantatra an'i Jesosy tahaka ny fahafantaran'i Petera azy akory. I Paoly tsy nifanerasera tamin'i Jesosy, fa azontsika antoka fa i Paoly no nampita tamin'ny Lioka ity tantara ity na ireto tantara ireto izay voalazan'ny Lioka hoe niseho tamin'ny andron'i Jesosy. Mazava ho azy ny tantara ny fanasitranana na ny fahagaganana ny toroteny nataon'i Jesosy be dia be hoy Jaona, ka na ny boky manerana an'izao tontolo izao ara tsy atonona an'izany tantara izany. Noho izany dia loharano izay any Lioka manokana io, tsy hoe tsy nisy akory, fa apahany ray ivelany izay le tsy nahazatra retsy no nentin'ny Lioka ho antsika. Tantaran'seho zany izy amin'ireo be dia be hoy Jaona izay tsy voatantara, satria misy tantaran'ny Lioka manokana, misy tantaran'ny Jaona manokana. Mazava ho azy, misy tantara izay niombonana Lioka sy Matio ary Marka. Tantara izany dia tantara izay any Lioka moa dokotera fantatsika, médecin izay nitsahabo an'i Paoly ary tsy mahagaga raha toa ka be dia be ny fahagagana na ny fitantarana momba ny fanasitranana nataon'ny Lioka, na koa momba ny
fampivelarana ny maha olona satria zava-dehibe amin'ny lioka ny fahasalamana, zava-dehibe amin'ny olona ny fivelarana ara-batana ara-tsaina ary dia mitodika am'izany mihitsy ny teolojian'ny lioka ary matetika aza dia mifanindry be mihitsy ny resaka hoe sitrana sy famonjena araka ny lioka satria dokotera izy na médecin izy fa izay manaraka antsika mitediny fa 10 tiara rehefa miresaka lioka de hoy lioka manao hoe nisy boka folo ny anankiray am'ireo Samartana tsy mahagaga ho lioka satria namakivaky ny taranany Samaria sy Galily Jesoa fantatsika tsara amin'ny lafiny ara-jeografia fa nifa eo afovoan'ny Samaria sy Jodia eo afovoan'ny Galily sy Jodia ny misy any Samaria ary dia mifanila zany Samaria sy Galily dia tsy fanao loatra ny mamaky eo ampovoan'ny Samaria tsy misy jiosy mamakivaky an'izany fa Jesoa moa namaky lalana niditra namakivaky an'ny Samaria satria Samaria de tanàna maloto tanàna tsy hitsahin'ny jiosy maloto aminy ka dia aleony mandeha manodidina toy zay manitsy manao itsin-dalana eo Samaria fa Jesoa tsy zay Jesoa dia nandalo teo Samaria izy ary nahita boka folo mamperitreritra am'lahy tantara de zao ny anankiray am'ireo Samartana ary ny 5 kosa dia jiosy fantatsika fa ny abokana dia aretina zay manala ny olona tsy ao anatin'ny fiarahamonina miteraka fahafatesana ara-piarahamonina zany ny abokana tsy miaramonina amin'ny olona ny boka ary ny hany milaza fa sitrana ny boka de ny mpisorona ihany ary ny milaza koa fa ailika ny ivelan'ny fiarahamonina ny boka de ny mpisorona ihany mpisorona zany ny tahaka ny mpitsabo izay mamantatra mijery hitantsika am'le Levitikos 7:12 sy ny manaraka rehetra momba ny abokana fotsiny de ny mpisorona ny mahafantatra hoe boky ito ka dia boka tsy mahazo mifanerasera amin'ny olona de roahina miala ny amin'ny fiarahamonina ary mitondra lakilosy mandehandeha eraky ny tanàna mangataka satria tsy afaka mifandray aman'olona dia misy kosa ny boka indray rehefa sitrana de makany ampisorona izy de mahazo attestation médicale na mahazo taratasy milaza fa sitrana izy ka dia miverina ny amin'ny fiankonany verina ny amin'ny fiarahamonina indray izy rehefa mandeha manjejely eny izy ka ndraindray misy sitrana no ny antony maro samihafa de miverina ny ampisorona izy dia misorona ny manome taratasy milaza fa efa sitrana soamatsara izy de raisin'ny fianakaviana raisin'ny fiarahamonina manao ny asany indray eto dia nisy boka folo nanatona izay tazany Jesoa Jesoa amin'ny fotoana io zay tantarain'ny lioka andeha ho any Jerosalema Jesoa dia nanitsin-dalana izany Jesoa ny fotoana io andeha monjy ny tanàna monjy fivavahana any Jerosalema fanao ny Galiliana rehetra fanao ny olona rehetra ny hoe mandeha mamonjy isa-taona raha kely indrindra na indroa isa-taona na intelo aza makany Jerosalema de iny koa Jesoa mba tahaky ny olom-pirenena rehetra tahaky ny mpino jiosy rehetra tena andeha nakany Jerosalema izy tena andalana izy nitojo reto boka folo zay voalaza ny tantarainy lioka ireto hoe ny 5 jiosy ary ny ray Samartana fa rehefa trany de manaitra rehetrrehetra manao hoe fa maninona moa ny tafaraka izy ireo raha ny tena marina tsy tokony misy jiosy miaraka amin'ny Samartana fa saingy zao rehefa samy boky izy de niaraka zany hoe lay habokana eto de lasa toy ny nampiavana ireto olona mifamindrafy ireto satria mifandrafy ny jiosy sy ny Samartana fantatsika zany no zany dia lay habokana zany de zao nanjary nandrava lay hevitry lay fisarahana mazava ho azy satria lasa niara-dalana izy satria samy maloto samy nailiky ny fiarahamonina samy tsisy ny mpirahara samy tsisy mpiaino samy mpangataka samy mahantra de zao lasa ny famonjy izy na ny marimarina kokoa lasa niara-dalana izy zava-dehibe mantsy ny hoe boka miara-dalana noho ny hoe boka mandeha rery satria raha boka miara-dalana dia mba tsy irery ahy mba misy namana iresahana mba misy namana ifampizarana ary mba samy ifampizarana koa amin'ny sakafo satria miantra ny olona de manome dia zay mba mahazo kely de mifampizara eo no zany dia reto boka samy boka mpifandrafy reto firenena mpifandrafy reto de ny Samartana sy ny Jiosy de natambatry ny abokana de nanjary afaka ny fandray izy ireo
ary dia ndreto ary zay mety mpitranga mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina mety mpitranga eo anivon'ny fiarahamonina fa rehefa samy eo anatin'ny fahantrana de ndraindray tsy de misy fanavakavahana loatra rehefa samy eo anatin'ny ady sarotra de ndraindray misy ady sarotra mampiombona ndraindray misy olana mampiombona ndraindray misy ataotsika hoe lafinjavatra zay tsy eritreretina hoe mampiray fa mampiray rehefa ao anatin'ny fahasahiranana manjary lasa tsy mifanavakavaka intsony satria mafy ny ady ary dia eto dia izay no asehony lioka manao hoe samy boka ka de nahay ny fandray samy maloto nahay ny fandray ny samy madio ndraindray ny miady ny samy madio ndraindray ny miady ny samy salama ndraindray ny miady fa ny samy marary ndraindray olioketo de zao mandrava zay ady zay fa de niara-monina izy ireo fa zao zavatra nitranga hoy Jesoa mandehana nareo miseho ampisorona mandehana nareo miseho ampisorona Jesoa andeha ho any Jerosalema eo de niteny koa Jesoa manao hoe andao ho any ampisorona za andeha ho any ampisorona andao hiara-dalana amiko tsy zay moa filazan'ny lioka fa nitiany lioka tenena fotsiny de niteny Jesoa hoe mandehana makany ampisorona zany hoe andeha hitovy zotra am' Jesoa izy ireo hiara-dalana Jesoa hitodika ho any Jerosalema ny mpisorona tsy raiza akory fa ny Jerosalema no zany dia makanesany Jerosalema zay iona am' mpisorona dia nankatoy reto boka folo-lahy reto mazava ho azy lay tantara tsy de any am'le fanasitranana loatra akory ny tena zava-dehibe amin'ny tantara eto satria fohy kely ny teny hoe fanasitranana eto hoe makanesany mpisorona de vita tsy de tena le fanasitranana loatra ny tena tantara lioka eto fa ilay vokatra le fanasitranana zay ny tena zava-dehibe amin'ny lioka eto manahoana isika rehefa sitrana tsy ny fomba nasitranana antsika loatra akory ny olana ho any Jesoa eto tsy ny fomba fanasitranana antsika loatra ny olana ho an'Andriamanitra fa rehefa sitrana isika ahoana ny fihetikitsika zay ny tantara lioka eto manahoana ny fihetiky ny olona sitrana ao amin'ny soratra masina manahoana ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona sitrana ao amin'ny soratra masina tsy le fanasitranana ny olana fa tsy zay ny olana teny kely fotsiny ny tenen'ny Jesoa mba hasitrana ireto olona reto fa izao nitiany Jesoa taka nitiany Jesoa ovalitsika de hoe manahoana isika rehefa narary ka sitrana rehefa voafatotra ka afaka rehefa nanana olana ka afaka maivana manahoana ny toetratsika inona ny fihetsika tokony ataotsika rehefa afaka isika rehefa sitrana isika rehefa voavonjy isika ary dia hoy Jesoa manao hoe mizara anankiroa io ny akabeazany rehefa sitrana de izao izy de tsy hita fa misy kosa anankiray monja lay Samaritana de izao rehefa sitrana izy de niverina ny saotra sy ny teran'Andriamanitra raha ohatra ka somary mijery kely sika inona moa natonga lay Samaritana niverina ary satria ny sivy mpisorona namonjy ny mpisorona mazava ho azy Jesoa de mitona azy ireo ho any amin'ny fomba-pivavahana Jesoa sy ny fomba-pivavahana zany io tantara satria sy tokony adroana fa ny filazantsaraky ny lioka de filazantsara ho an'ny paganao kretianina zany ho an'ny jentilisa kristianina izay tsy manao zava-dehibe ny fomba-pivavahana jiosy ho amin'ny famonjena satria ny jiosy tsinona ny tsy jiosy tahaka ny koritianina galatianina efesiana izay nanoratana ny filazantsaraky ny lioka dia noterena mba hanaraka ny fomba-pivavahana jiosy eto zany Jesoa de te anitsy izay toe-tsaina hoe inona ny toeram-pivavahana inona ny dikan'ny fomba-pivavahana inona no akon'ny fomba-pivavahana midika inona izy io ary dia ro le sivy fa nizakazaka namonjy ny fomba-pivavahana tsy hoe raha tsy fanahy akory izy zany raha ohatra ka tsy niverina mazava ho azy fa Jesoa angena no mebaiko azy hoe mandehana makany ampisorona fa nahoana Jesoa to miteny nakaiza indray ny sivy inona ny tiany Jesoa tenenina fa nahoana no lay Samaritana zay hafa firenena no niverina mazava ho azy Jesoa naniraka ny sivy ndana naniraka azy folo moa mandehana miseho ampisorona de ny sivy satria jiosy izy mazava ho azy satria jiosy izy de nandeha namonjy ny tempoly iona ampisorona fa rehefa teny an-dalana mazava ho azy efa samy sitrana zany izy folo
lay Samaritana kosa de zao tsy nandeha nakany amin'ny mpisorona izy satria Samaritana. Tsy afaka mihaona amin'ny mpisorona izy satria Samaritana. Tsy afaka makany amin'ny mpisorona izy, tsy handray azy ny mpisorona satria maloto izy satria Samaritana. Noho zany de zao niverina izy niona tamin'i Jesosy. Ireto sivy asa zay resadresaka ny fanaovan'izy folo lahy teo hoe ianao ange Samaritana nga ianao afaka makaty amin'ny andro dia inona zany nataonao, sa inona no mitranga? Fa raha fantany voany hitany fa sitrana izy de niverina nakany amin'ny Jesosy. Ny sivy kosa nandeha nanaraka ny fomba mpivavahana, samy nadio izy, samy sitrana izy, fa izao ilay niverina tao amin'ny Jesosy no nahazo ny famonjena. Tsy le fahasitrana ara-nofo ihany fa nahazo le tenin'i Jesosy manao hoe ny finoanao no efa navonjy ianao, nahazo famonjena. Tsy fanasitranana ihany fa famonjena koa. Famonjena izay nateraky ny finoana fa tsy famonjena nateraky ny fomba mpivavahana. Irere sivy jiosy sivy sitrana de niezakazaka nakany amin'ny tiany Jesosy tenena zany eto de zao tsy ny fomba mpivavahana akory mahavovonjy, tsy ny fombafomba akory ny mahavovonjy fa ny fiaonana amin'ny Jesosy ny mahavovonjy. Tsy manamaivana ny fomba akory Jesosy eto fa te hampatsiaro antsika amin'ny alalany ty tantara ity hoe aza mijanona amin'ny fomba fotsiny fa miverena raiso Jesosy. Ny fomba ihany, tsy ny fomba akory ny nahasitrana reto jiosy reto boka reto, tsia fa teny an-dalana izy sitrana. Fa izao rehefa sitrana nitodika tamin'izy, rehefa sitrana nakaiza, nakany amin'ny fomba ve mba hazahoana famonjena, sa nakany amin'ny Jesosy mba hazahoana famonjena? Ny valiny de zao zay nakany amin'ny Jesosy mahazo famonjena. Fa ny faharoa lehibe zay tiany resahana ny tendiny eto am-piatanantsika ety, andininy fa 10 dia lay voambolana ampiasain'ny Luka tena mampieritreritra mihitsy re havako. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana dia niverina ka nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Io andininy misy matoa-teny 3 izay manamarika ny fiainana kristianina mihitsy, matoa-teny 3 andininy 10 io. Ary ny anankiray tamin'ireo lay Samaritana io zany raha nahita, lay teny hoe nahita eido amin'ny teny grika nampiasain'ny Lioka, lay teny hoe eido de zao mandinika tsara, mamantatra tsara, mamakafaka lalina ary manavaka de manjary tonga mahafantatra. Ny teny hoe eido izay amin'ny teny grika izika teo zay midika hoe mijery, mamakafaka, mandinika de mitovy ihany koa amin'ny teny hoe mahafantatra na mahalala. Zany hoe eto zany de zao mifanakaiky be le hoe rehefa mandinika sy mijery ary mamakafaka ianao de tonga mahafantatra. Zay ny lalan'ny kristianina voalohany indrindra. Ny lalan'ny kristianina voalohany indrindra de mandinika ny fiainany. Rehefa nandinika ny fiainana izy, rehefa nandinika ny fiainana andavanandro izy, rehefa nandinika ny isan'androny izy, rehefa nandinika ny momba an'Andriamanitra izy de nahafantatra, de nisokatra ny sainy, de nahay nanavaka izy. Ary ny dingana faharoa de le matoa-teny hoe de niverina amin'ny ampiasain'ny Luka eto moa de ny teny hoe upostrefo. Ny teny hoe upostrefo de mitovy tsisy valaka amin'ny hoe mibebaka. Mibebaka, mitodika ny hevitry ny teny hoe upostrefo, mitodika, ny teny hoe strefo, mitodika, miverina ilalana. Zay mitovy dika mihitsy amin'ny teny hoe amin'ny teny hebreo tovy, zany hoe mibebaka. Eto zany de zao voambolana ampiasain'ny Lioka de zao rehefa nahita mitantara lay Samaritana, rehefa nandinika tsara lay rehefa nandinika ilay Samaritana de zao nibebaka izy, niverina, nibebaka izy. Azany ny fiainana kristianina ravako malala. Rehefa mandinika ny fiainanao ianao sy mandinika ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao de tokony mitodika makany amin'Andriamanitra, miverina, miala amin'ny lalana tsy mety ka makany amin'Andriamanitra. Any fahatelo io Lioka de zao
de rehefa nibebaka izy zany rehefa nibebaka ny olona niverina amin'Andriamanitra ny olona de io ny filazany azy manao hoe de nankalaza an'Andriamanitra doksa zany hoe zay milaza koa hoe milaza hoe fiverenana amin'Andriamanitra doksajo milaza miverina amin'Andriamanitra mitodika amin'Andriamanitra dia ny doksajo milaza inona lazaonatena hoe doxologie zay milaza fanomezam-boninahitra fankalazana an'Andriamanitra fiderana an'Andriamanitra fantatsika fa zay ny lalana ny fiainana kristiana fandinitena fandinihana ny fiainana izay mitondra ho amin'ny fiovam-po ary miteraka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zay ny lalanyity Samaritana ity ry havako malala am'ty sabotsy farany herinandro ty ara dia taon'ny tompo isika eritreritra ireto boka folo-lahy reto ka anao zava-dehibe reto zavatra telo ireto voalohany de izao zava-dehibe ny finoana tsy ny hoe mahasitrana atsika ihany amin'ny fiainatsika tsy hoe ny finoana ihany no atonga atsika afaka manangan-javatra afaka mandresiny sarotra tsy ny finoana ihany no matonga atsika afaka miatrika ny olantsika andavanandro fa ny finoana mihitsy no mitondra famonjena ho atsika tsy ny fombafomba akory no mahatonga famonjena tsy ny endri-javatra tahaka fitaovana ihany reny ilainy reny fa ny zava-dehibe de zao ny finoatsika fa ny faharoa zay asehoan'ny lioka amin'ny ity tantara ity dia zava-dehibe lay fionana amin' Jesoa fitodiana amin' Jesoa ary rehefa mitodika amin' Jesoa sitrana de miverina am'lohan'ny zavatra rehetra iresivy voalohany maika ezakazakahaka attestation any amin'ny mpisorona fa sitrana dia maika ezakazaka any amin'ny fiarahamonina hoe sitrana akatakatasany amin'ny mpisorona de afaka monjy ny vady aman-janaka na ny any piraitapo fa ilay Samaritana kosa de zao maika hidera sy anome voninahitra an'Andriamanitra fantany fa tsy azo attestation any amin'ny mpisorona izy tsy zay radio koa ny olana fa izao na maika azy de zao isotra sy anome voninahitra ilaina amonjy azy ary zay tiny ny tompo toetra atsika rehefa sitrana isika rehefa sitrana amin'ny aretina isika rehefa afaka isika rehefa mibebaka isika rehefa novojen'ny tompo isika de mahaiza misaotra mahaiza mitodika amin'Andriamanitra mahaiza manome voninahitra an'Andriamanitra dia tsy hijanona ho famonjena andray maka fotsiny ho fanasitrana andray maka fotsiny no azonao fa famonjena amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy no zany dia aza mora mionona am'le fanasitranana ny aretina asa le gripa na le tsy fahasalamana aza mora mionona amin'iny zavatra vetivety iny any fa raiso mihitsy Jesoa de mahaiza misaotra dia ho tanteraka aminao ty tenin'ny Jesoa ty manao hoe mandehana ny finoanao na avonjenao zany hoe miverena ao amin'ny ankonanao amin'ny fiainanao isan'andro de izao tazony mafy ny finoana fa efa voavonjenao fa ny fahatelo zany faran'izay entina ampianarin'ny lioka amin'ity tantara eto ampianatanantsika ity de zao ny tsy mahairiry atsika zava-dehibe ny tsy mahairiry misoran'Andriamanitra rehefa mbola manana namana ianao fianakaviana ianao na ao anatin'ny sarotra ary sambatra ny olona rehefa manana an'Andriamanitra fa rehefa ao anatin'ny sarotra koa isika de omen'Andriamanitra namana de misoran'Andriamanitra am'ireny namana miaraka aminao anatin'ny zavatsarotra ireny mahaiza misaotra noho ny fanananao fianakaviana noho ny fanananao olona tianao namanao ny mpiarabelona aminao mahaiza misaotra an'Andriamanitra mahaiza mifaly fa zava-dehibe koa ny fananana azy reny ivavaksika toa misoranao zay amin'ity sabotsy farany herinandro ity misaotra noho ny amin'ny tokomenao fa manasitrana ianao dia ataovy mahay misaotra zay tompo ataovy manana fanetretena ataovy mahay mankasitraka ary ataovy mahay mibebaka zaviranao mpanamary tena fa ataomy atsiaro fa fiainana tsisy ianao Andriamanitra tsisy fifaliana
de tahitompoany herinandro vaovao anay. Isaoranay anao zay nomena anay tamin'ity herinandro ty, ny fahasalamana, ny hery, tanjaka, fampahareto amin'ny finoana kosa zay, mamakivaky ny herinandro vaovao. Diovy ny fiainanay, diovy ny fanoloran-tenanay, mba hifalianay ary tonony aminay ny teninao manao hoe mitsangana, mandehana, ny finoanao ny efa nahavonjy anao. Amen.